natao iary ny vahoaka sy ny fananany indrindra ny androm-panjakana ny mpitandro ny filaminana araka ny fanambarana izay noentiny lehibe ny CRGN nosoritany ihany koa fa tsy marina ny filazana fa misy ny solombavam-bahoaka nosamborina nanorontsotra ihany koa moa amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny hain'ny vahoaka ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny CRGN izay ary ihany koa zany manamafy ny fitandrona ny filaminana eto amin'ny nosy ny tompona andraikitra ao anatin'ny fampandrinana fahalemana eto Madagasikara fa namaly avy hatrany ny filoham-pirenena kosa tao anatin'ny fanambarana izay nataony maly ireo solombavam-bahoaka nandany ny fampiangana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina nambaran'izy ireo manaraka ny tokony ho izy ny fanambarana sy ny dingana natao rehetra mba nahatongavana tamin'ny ireny latsabato ireny toy izao ary ny fanazavana hoentin'ny député-ny Benenitra Andriamatoa Théophile Randrianandraina eo ihany koa ny solombavam-bahoaka voafidy tao Morombe. Tonga eto amin'ny fahitalavitry ny MATV ny tenanay tsotra zany ny ahatongavana eto dia mahakasika ny fandraisana fanapahan-kevitra zay noraisy ny solombavam-bahoaka ny fanaovana déchéance ny filoham-pirenena ny tenako eto moa ary ny tenako rahalako ato dia mivondrona samihafa ny ato dia mivondrona mapary zay dia mivondrona hiaraka isika za eto aloha dia ohatrany hoe tsy mahatsiaro menatra satria tsy nanohana ny filoham-pirenena io ny mapary no nametraka an'io raha vao nahita hoe nitsipaka ny filohan'ny tetezamita teo aloha ny filoham-pirenena zay am'izao fotoana zao dia efa nahita hoe hanao ny tsy ara-dalàna ity filoham-pirenena ty satria ny filohan'ny tetezamita teo aloha no anisany nanala ny jadona teto amin'ny tany sy ny fanjakana ary nahatonga ny filoham-pirenena eo nanala ny filohan'ny tetezamita teo aloha dia hanao an'izay tsy fanarahan-dalàna zay zao tsy hanazava nahitsy-antsipiriany satria fa be debea ny fanazavany jurista zay lany solombavam-bahoaka ao amin'ny anteny meram-pirenena tsotra zany na tsy avilivily ny resaka fa hoe nanao kolokolo ny député nanao ny tsy ara-dalàna ny député za eto dia afaka mijoro vavolombelona fa hoe nisy kolokolo nataonay raika amby roapolo amby zato sur 125 tsy marina zany natao hoe lazaina hoe nisy ny kolikoly tsy nisy zany aminay za eto dia afaka mijoro vavolombelona fa nahita maso ny fizarana vola tao amin'ny chambre C14 ary nisy olo-tenany gouvernement anankiray ministre zany zay tsy olazaiko eto ny anarany ka hoy aho Andriamatoa Filoha miangavy anao izahay solombavam-bahoaka raika amby roapolo amby zato feo ny vahoaka no nentinay regny satria mahatsiaro fadiranovana ny vahoaka aza tia tena anao miangavy ny fahendrenao zahay raha ohatra ka tsapanao tokoa fa nanitsakitsaka ny olalàna eo anao nandritra an'izay heri-taona mahery zay mialà mpahendrena za de tsotra adary atao foifoy ary satria voafetrany fotoana raha ny fandikan-dalàna nataony filoham-pirenena am'izao fotoana zao de be anankiray ihany no lazaiko todika amin'ny membre ny ACC ny tenako agny aminareo zao ny fanapahan-kevitry farany vita ny asanay mahasolombavam-bahoaka anay fa raha ny fanitsakitsahany lalam-panorenana raha ny article 167 no resany dia ataoko sarisariny teny le izy tratram-body omby ny filoham-pirenena satria consommer le acte satria nahoana ao anaty constitution article 167 de milaza fa tsy maintsy ao anatin'ny 2 ambin'ny folo volana dia tsy maintsy tafapetraka ny haute cour de justice aiza hatramin'izao zay no ilazako eto hoe agny aminareo nareo membre ny ACC no fanapahan-kevitry farany nanitsakitsaka lalam-panareo satria tsy voahaja io constitution io article 167 io ka dia apetraka aminareo amin'ny fahendrenareo mpitsara mba tsy hisiany korontaka eto amin'ny tany sy ny fanjakana ndi mba manadiady mijery an'io satria teneniko teo hoe tratram-body omby tsisy ataoko angamba mazava amitsika rehetrarehetra zany tratram-body omby zany tratram-body omby zany dia tsy maintsy voasazy anareo no manao an'le sazy raha tena atao hoe zany tratram-body omby zany dia raha tena hoe tsy sarisary teny no atao fa tena hoe tratram-body omby marina dia tsy sursis zany
fa 5 taona ka hatramin'ny 30 taona antranomaizina anjaranareo no mandinika azy dia eto zahay miandry ampatonina zahay solombavambahoaky vita ny asanay tompoko dia anareo no tokoteny farany de miandry anareo ny vahoaka malagasy mikasika an'ireo fandikana andala maro natao ny filoham-pirenena ato am'izay nitondroany mandritrany ray taona tsy telo volana zay